Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino ajaina. Rampis dia ftona fanovana surna. Arakan fampianarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka rehefa hita ao anatin'ny fanovana surna itsika dia misy ireo karazana fepetra takiny finoana Islam eo ampanovana an'izany surna izany. Voalohany, tsy azo atao ny surna raha tsy efa vita ny salat al-Eid. Izany hoe mandeha manao salat Eid aloha ny mpino Islam rehetra, dia rehefa tapitra ny salat al-Eid zay vao miditra amin'ny fanapahana sy fanaovana surna ireo biby fiompy izay ataontsika surna. Zany dia voamarina sy voaporofo amin'ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny teny manao hoe fasalli li rabbika wanhar. Ary manova salat al-Eid zany ho an'ny tomponao ianao ry Muhammad, dia rehefa aveo manova surna aorinan'izay. Midika izany ny salat mandeha alohan'ny surna, fa izay nanao surna talohan'ny salat dia tahaka ny sadaka tsotra na fanomezana tsotra ny zavatra nataony, fa tsy surna tamin'izay fotoana zay. Ny faharoa dia tsaratsara amin'ny olona zay manao surna, amin'ny tompony mpanao surna, ny miatrika ny olona manapaka an'izany biby fiompy zany, na izy mihitsy no manapaka an'izany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nanao surna ho an'ny zanany vavy Fatima radiallahu anha, dia niantsony Fatima izy dia niteny manao ory Fatima, mitongava eto ozy izy ianao manatrika ny fanaovana an'izany surna izany, satria ny raha voalohany milatsaka amin'izany surna zany dia efa mamafa ny fahotanao raha manatrika an'izany fanaovana surna zany ianao. Ka ho anao zay manao surna, aokanao hanatrika, hanatry maso ny fanaovana an'izany surna izany. Ny fahatelo dia teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, tsy azo atao ny mivarotra ny zavatra na dia ray amin'ireo nanovanao surna. Ohatra amin'izany ny hodiny, ny tongony, ny tandrony, dia tsy azonao amidy satria manimba ny fanaovana surna izay nataonao. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe man ba'a shay'an min udhiyatihi fala udhiyata lah. Nizaniza aminareo mivarotra zavatra tamin'ny surna zay nataony dia tahaka ny tsy nanao surna izany olona izany. Ka mila mitandrina antsika amin'ireo fivarotana ny zavatra amin'ny surna zay ataontsika. Farany dia aorian'ny surna ataonao, zay vao afaka manala ireo volovolo rehetra any aminao anao, ary rehefa aveo afaka manapaka ny hohonao aorian'izay surna lehibe izay ataonao zay. Ary fanamarena ihany koa ho antsika, tsy azo atao ny mifehy amin'ny alatsinainy zao, satria tafiditra ao anatin'ny ayamu tashrik, andro ny fanaovana sakafo, fisakafoana, fisotroana, ka fady na haramo voarara ny mifehy amin'io na dia alatsinainy aza ny andro. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity andro anty. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro zavatra zay ho zarantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.